Sardine Trésor mitondra tsiro amin'ny fiainantsika isan'andro, manolotra anao ny vaovao. Sardine Trésor amin'ilay tiako be. La 4G Patelma vous présente Ny vaovao. Hikatso tanteraka ireo raharaha misy ifandraisana amin'ny fitsarana mandritra ny fitokonana faobe izay ataon'ny mpitsara sy ny mpirakitra rà manomboka ny alarobia ho avy izao. Ny ifandraisana ndraikitry ny fanjakana araka izany no vahaolana. Mitsipaka ny nambaran'ny filoham-pirenena milaza fa efa ampiarina ny pacte de responsabilité ny solombavim-bahoaka voafidy tao Varadofay. Tsy mbola nisy hatramin'izao ny fifanaovantsony momba izany raha ny fanazavana. Vaky ny fonja any Ambatondrazaka ny aliny Sabotsy Voalahady. Voafonja misy 12 no tafatsoaka. Hatreto tsy mbola nisy tratra ireo voafonja ireo. Nitrangana fanafiana ihany koa tany an-toerana omaly ka iray no maty raha ny fanazavana. Ny commune ambanivohitra Mandrosoa indray no nanohizan'ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga ny tsena ny fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary androany. Anisan'ny tanjona tamin'izany ny hitaizana ireo mponina amin'ny fandraisana andraikitra miainga any an-tokantrano. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, lanio chancelière indray i Angela Merkel taorian'ny fifidianana no tanterahana omaly tany Allemagne. Olana mipetraka ho azy kosa ny tahambany izay tokony ho antokony. Ary avy hatrany ary ny andindininy mahakasika ireo. Miaraba tompoko lafinaritra tompoko vavy miaraba manokana ihany koa an'ireo mpanaraka ny vaovaon'ny Kolo TV any amin'ny faritra indrindra ireo manaraka izany amin'ny alalan'ny FM Toamasina DSTV Antsiranana TNTV Fianaratsoa. Ny anomboantsika ny vaovao amin'ny ity alina ity dia hikatso tanteraka ireo raharaha misy ifandraisana amin'ny fitsarana mandritra ny fitokonana faobe izay ataon'ny mpitsara sy ny mpirakitra rà manomboka ny alarobia ho avy izao. Ny ifandraisana ndraikitry ny fanjakana araka izany no vahaolana. Mioramanitra. Anomboka amin'ny alarobia ho avy izao ny fitokonana ataon'ny mpitsara sy ny mpirakitra rà manerana nosy. Antony, tsy mbola mivalina hatramin'izao ny fitakinana ataon'izy ireo tamin'ny mpitondra. Vokatry fitokonana io anefa, raha maro mifandray amin'ny fitsarana ihany koa no tsy maintsy hikatso. Tsy ho afaka hangataka fahafahana vonjomaika ny olona maniry izany mandritra ny fitokonana. Tsy maintsy alefa ihany koa ireo olona voatana vonjomaika amin'ny ady eloka-behivava rehefa tapitra ny fehimpotoana valovolana voalazan'ny lalàna. Mety isy olo-meloka sy tena meloka tokoa ivoaka noho tsy fisian'izay prorogation na MT zay na le mandat de dépôt dia ivoaka le olona ary tsy hita intsony izy amin'izay fotoana izay. Na koa misy olona marary mafy, tena marary mafy izay tsy afaka azo fahafahana vonjomaika. Izay ny lehibe indrindra amin'ny resaka fitazomana vonjomaika any am-ponja. Ankoatra izay, eo ihany koa ny fitazomana vonjomaika ny anivon'ny polisy na ny zandary izay voafetra ho valam-befaporola ihany araky ny lalàna. Aorian'ny fehimpotoana io, tsy maintsy alefa ihany koa ireo olona voatana ireo. Mikasika an'ilay carte à vue na ilay fitazoman'ny polisy na zandary any amin'ny violon izay fehezan'ny lalàna ho valam-befapolo ora monja dia tsy maintsy atolotra ny fitsarana. Kanefa raha mihoatra ny valam-befapolo ora io ilay grevy na ilay fitokonana dia ho atao ahoana ireo olona voatazona amin'ny zandary io. Tsy maintsy koa afototra izy amin'izay fotoana izay. Rehefa mifototra izy dia eo koa olana lehibe ho antsika raha tsy mipoitra intsony izy na koa manohitohina ny fitohizan'ilay fanadihadiana satria mety hanafina porofo, mety hampiororo vavolombelona. Ny fitondram-panjakana no tokony indraindraikitra ao anatin'ny fotoana fohy manoloana fitokonana ataon'ny mpitsara sy ny mpirakitra rà. Fandraisana andraikitra mba hisorohana ny tsy fandriam-pahalemana vokatra izany. Ny fitakin'ny mpitsara na fitakin'ny greffier dia tena légitima,
tena mitombona tanteraka fa io koa ne ilay mpitondra manampitsofina ary na dia hoe nisy aza angamba ny fionana tripartite tao ny gouvernement greffier magistrat anisy fanarahana tao tsy tanteraka tsy fantatra aloha fa setrin'izany a dia legitime ihany koa ny filazany mpitsara na ny greffier hoe tokony izay amin'ny fotoana tsy voafetra legitime mihitsy zany satria le fitondrana zany a tena efa manao tsinotsinona any fitakiana. Rasaivina efa nisy ny lakolosy fanarina nataon'ireo mpisara sy mpirakitra rà tamin'ny alalan'ny fitokonana nandritra ny andro vitsivitsy saingy tsy nahitam-bokana izany. Ny vahoaka madinika hatrany anefa ny lasipatra ny amin'ny tsy fandraisana andraikitra avy amin'ny mpitondra izay. Tsy fandraisana andraikitra izay mamevana ihany koa ireo mpanao asa ratsy. Adevitra eny anivon'ny fiarahamonina hatramin'izao ny fikasan'ny mpitondra ikasika ny lalam-pandrenana maneho ny tsy fankasitrahana izany ihany koa ny Grand Commis de l'État ary nanambara fa ny fifidianana filoham-pirenena mialohan'ny fotoana ny vahaolana. Iandro Raritsontra. Nivoaka tamin'ny fanginandreo avaram-pianarana sy manam-pahaizana ary teknisianina malagasy am-perinasa sy efa misotro ronono mivondrona amin'ny Grand Commis de l'État manoloana ny fikasan'ny mpitondra ikasika lalam-pandrenana mialohan'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 2024. Nambaran'izy ireo fa mampizarazara ny mpanao politika sy mahatonga ady hevitra ity fandriam-pitondra ikasika ny lalam-pandrenana ity. Vahaolana natolotra ireto avy amin'ny Grand Commis de l'État ireto ny androsoana mialohan'ny fifidianana filoham-pirenena mba tsy hisy ny fifandroritana izay voalazany lalam-pandrenan'ny Repoblika faefatra manan-kero izy ireo fa ao anjaran'ny filoham-pirenena vaovao izay ho lany no mijery izany fikasihana na fanitsinana lalam-pandrenana izany. Tsy misy fiovana Repoblika akory amin'izany ary tsy ilana teteza mita ho hatrany reto avaram-pianarana sy manam-pahaizana ary teknisianina malagasy am-perinasa sy efa misotro ronono ireto. Naiza tao mpitondra anjorobala aza izahay ho hatrany izy reto dia mandroso sisokevitra io mba hisorohana ny mety sy ny korotana indray eto amin'ny firenena vokatry fikasana sy resaka katsikatsi politika hanovana ny andihan'ny sasany amin'ny lalam-pandrenana io. 2020 mialohan'ny fivoriana ra-potoana faharoana teny meram-pirenena rotonta kosa araky ny loharanom-baovao voaray dia finampanantanan'ireo solombavam-bahoaka pomba amin'ny fitondrana ankehitriny ny volavolan-dalàna antsina ny lalam-pandrenana. Na eo azy ireo fanoherana maro be izany fikasana izany avy amin'ny fikambanana maro sy fiarahamonim-pirenena maro ary antoko politika maro isan-karazany. Mitsipaka ny fanambaran'ny filoham-pirenena milaza fa efa ampiarina ny pacte de responsabilité ny solombavambahoaka voafidy tany Faradofay. Tsy mbola nisy hatramin'izao ny fifanaovatsy ny momba izany raha ny fanazavana azo fanadina. Nandritra ny fianana filoham-pirenena tamin'ny mpanao gazety mialohana amin'izay ny fivoriana faharoa amin'ny fitopolon'ny firenena mikambana no nilazany fa efa nisy fanaovana soni ny pacte de responsabilité. Fanaovana soni pacte de responsabilité io no nisihany izao fitoniana eto amin'ny firenena izao ho hatrany ny filoham-pirenena. Nanamafy tokoa ny tenany tamin'io fa tena nisy io fifanaovana soni io. Ahora le pacte de responsabilité efa nanao angezay efa nanao angezay tamin'io efa lazay izany zavatra zany nisosony avindreo député tsy vozato raha tsy desony fitadidiky nanao an'ilay izy fa ny association tsy laza hoe ataovy lisy dia mehoana ety ho jerena tsy nanao zany apetrao pacte de responsabilité fanaraka izay misy olona amin'ny entretinao fa tsy nanao sady tsy niditra atao anatin'ny lisy matonga manao zany fa nisy io tena misy io ary matonga azo lazaina hoe nravindravina ny relation des satria mipetraka ilay pacte de responsabilité. Nitsipaka samy fanambarana filoham-pirenena izany kosa ny solombavam-bahoaka voafidy tany Taolagnaro izay isan'ireo solombavam-bahoaka misy araka amin'ny 20% nangataka amin'ny fampiatoana ny filoham-pirenena tamin'ny volana May 2024. Nanamafy ity solombavam-bahoaka ity izay solombavam-bahoaka tsy miankina lany tamin'ny Faradofay fa tokony asian'ny mpitondra ireo taratasy misy soni milaza ny fifanarahana izany. Fahalalako manokana ny mahakasika ny pacte de responsabilité dia tsy nisy aloha iny hatramin'izao. Ny antony moa zany ataoko hoe tenenana an'izay dia tsotra zany atao hoe pacte de responsabilité zany angamba mila ataon'ny roatsotra soni ary tsy andiana député vitsivitsy no eritreretana hoe andeha hanao pacte de responsabilité amin'ny filoham-pirenena fa ny intérimaire
firenena iray manontolo. Ny tenako manokana zany iny fa betsabetsaka ihany koa rehefa olom-bavam-bahoaka izay sady tsy natsoina tsy ny fampiresahana no tsy nanao sonia an'izay resahana hoe pacte zay ka aminay manokana zany dia tsy nisy mihitsy pacte de responsabilité io ary mino aho fa tsisy antota taratasy mahakasika an'izay fanaovana sonia ny mahakasika an'izay resaka pacte de responsabilité zay mandehandeha ihany ka angamba raha misy no miteny hoe nitaterahana zany pacte de responsabilité zany dia tokony misy taratasy avoaka misy soniana sy olom-bavam-bahoaka miteny hoe ty le izy ty nanaova sonia an'izay zavatra zay ka aminay manokana zany dia tsy misy mihitsy fa nataterahana an'izay pacte de responsabilité zay teo anivo ny antenimieram-pirenena ary tsy mifampiresahana mihitsy le izy hatramin'izay. Ny filasana zavatra tsy misy porofo toy izany ihany koa ity solom-bavam-bahoaka ity no mahatonga ny tsy mifampatokisana amin'ny mpitondra sy ny olom-pirenena. Aoka ihany ho ity solom-bavam-bahoaka ity mba izay zava-misy natao sy atao ary izay mety mbola ho atao no atao mangarahara amin'ny vahoaka malagasy dia hiverina hipetraka amin'ny fampatokisana ahafahan'ny rehetra miditra marina amin'ny asa fampandrosoana. Nigadona io maraina io an-tanindrazana ny filoham-pirenena malagasy sy ny delegasiona notarihany rehefa avy nanatrika ny fivoriana fa 20 ny firenena mikambana tany New York, États-Unis toy ny mazatra tsy nisy ny diniky ho an'ny mpanao gazety teny ampandongavana. Iandro Rarson. I Madagasikara ny filoha lefitry ny fivoriana fa 20 ny firenena mikambana. Delegasiona maro no eto ny filoham-pirenena malagasy naraka taminy amin'ny mahafiloha lefitra ny Madagasikara. Niandrandra zavatra maro ny malagasy, indrindra ny mpanara-baovao. Tsy nisy tao anaty lahadinika anefa ny zava-marary malagasy. Tsy nasian-dresaka tany ny famerenanareo Îles Éparses Madagasikara. Nambara ny farabarana avy amin'ny fiadidinan'ny Repoblika Malagasy fa tsy horesahana momba ireo nosy ireo satria efa nisy ny fampiresahana tamin'ny filoha Frantsay François Hollande sy ny filoha Frantsay ankehitriny Emmanuel Macron nataontsika malagasy. Eo amin'ny sehatry ny fivandraisan'ny raisam-pirenena ho ihany ty fanambarana avy amin'ny fiadidinan'ny Repoblika ity dia tsy misy antony tokony hiresahana izany intsony eo anoloana ny fivoriana ny firenena mikambana. Raha tsy ivina tsy mbola nisy ny fanambarana mazava avy amin'ny fiadidinan'ny Repoblika momba ireto nosy ireto tao aorian'ny fihaonany tamin'ireo filoha Frantsay izay nambaran'ireo. Ny firenena mikambana ihany koa anefa dia efa namoaka ny résolution 3491 tamin'ny faha 12 Desambra taona 777 sy ny résolution 3523 tamin'ny 12 Desambra 777 nandritra ny fivoriana fa 4 ny firenena mikambana sy ny fivoriana fa 5 ny firenena mikambana ny amin'ny tokony hamerenana amin'ny malagasy ireo nosy ireo. Tsy no heveriny mpitondra zava-dehibe ny mahafiloha lefitra azy ka tsy nresahana izany fa merenana indray ireo nosy Îles Éparses ireo. Hoy ny mpanara-baovao. Ny fisondrotan'ny Arkarena 400 tamin'ity taona ity ary niatratrarina fitombona 700 amin'ny taona 20 no niezaka atao amin'ny fanjakana amin'ny sehatry ny foto-drafitrasa goavana toy ny lalana, seranatsambo, seranam-piaramanidina sy ny fanatsarana ny sehatry ny angovo, fiompiana, fambolena ary ny fizahantany no niresahana betsaka tany raha ny fanambarana ihany no jerena. Mova tsy toy ny efa paradisa i Madagasikara. Lafim-baovao hafa kosa indray dia vaky ny fonjany ambatona zaka ny aliny sabotsy ifu alahady. Voafonja miisa 12 ny tafatsoka tamin'izany hatreto. Tsy mbola nisy tratra ireo voafonja ireo nitranganina fanafiana ihany koa tany an-toerana omaly ka olona iray no maty raha ny vaovaovao iray. Fanampanazavana. Ny tokoa ny ponina satria tamin'ny ora voalaza io nahafantarana fa nisy mamaky ny fonjabena Ambatondrazaka ka lasa tafaporitsaka tafavoaka ireo voafonja misy 12 ary mbola tsy hita hatramin'izao. Araka ny fantatra tamin'ny alalan'ny fangadiana rindrin'ny fonja no fototry ny fahavatisa izany fonja izany ary ahina ny itariahany ireo voafonja iveriny eny anivon'ny vahoaka ny ponina ka amerina ny asa ratsy ataony. Tsy izay ihany fa olona 3 no naratra mafy ka voaterina ka ao amin'ny hôpitaly be Ambatondrazaka fa ny iray kosa dia namono ainy teo eo vokatry ny fitifirana nataony dahalo nanao andehan'ny maro tamin'ny tokantrano na fianakaviana mpivarotra iray tao amin'ny fokotany ny Tanambao komina Ambonivohitra Ambatondrazaka miaro ny alahady andro mahabaky ny fonja tokony tamin'ny 12 ora alina sy 30 minitra eo. Pobasy interior-tena moa no nifanesy ka nanaitra ny rehetra nefa tsy afananoatra ny ponina manodidina izany tanàna izany noho ny tsy fananan'izy ireo fitaovam-piadiana izay toy ity ananan'ireo dahalo izay mitampiadiana misy azafy Randrianasolo ho an'ny radio televisiona Kely TV. Tafiakatra 2 arivo mahery ny isan'ny omby very tao amin'ny komunina Betsipolitra
distrikany Mandrovazo tato anatin'ny enimbolana araka ny atotanisy avy amin'ny ben'ny tanàna any an-toerana tsy mbola misy ny vahaolana maharitra hatreto. Mioramanitra. Mandry tsy lavolony ny mponina amin'ny komina Betsipolitra, distrika Miandrovazo amin'izao fotoana izao, manoloana ny asan-dahalo sy ny halatr'omby any an-toerana. Tato anatin'ny enimbolana, tafakatra maherin'ny 2 ny isan'ireo mivery araka ny atotanisy avy amin'ny ben'ny tanàna any an-toerana. Ankoatra izany, miaripaka ihany koa ny fananan'ireo olona rehefa tsy misy ny omby angalarina. Araka ny fampitambavao any an-toerana, dalo miisa 50 no indray nanafika tany an-toerana ny 12 sy 13 septambra lasa teo. Vokany, omby miisa 700 no indray lasan'ny dahalo. Nisy ihany anefa ny fanarahadiana ataon'ireo tompon'omby ary fantatra fa tao amin'ny lemaka akaiky ny tody, distrika Miandrovazo ny notobian'ireo omby halatra ireo. Tsy nisy kosa anefa ny mpitandro filaminana avy any an-toerana nanampy nandritra izany fanarahan-dia ireo dahalo izany. Na efa nisy aza ny antso nataon'ireo tompon'omby. Nisy ihany koa ny fiantsoana nataon'izy ireo tamin'ny mpitandro filaminana avy aty Antananarivo, saingy tsy nisy ny fandraisana raikitra amin'ny fanadrify amin'izany, ary nilaza izy ireo fa miandro baiko vao afaka midina ifotony. Tsy mifandanja nefa ny hery ho an'ireo tompon'omby sy ny dahalo ka niraviravy tanana izy ireo. Taorian'io, mbola niverina indray ireo dahalo ny 12 septambra lasa teo tao Androtsibe. Vokany, omby miisa 900 no lasa tamin'izany ary nidoran'izy ireo ihany koa ny tanàna izay nilalovany. Andrasana ho foana tanteraka ve ny omby eto Madagasikara, vao hetsika sy hametraka politika matra ny mpitondra, hoentina miady amin'ny asan-dahalo, ho hiatrano ireo mponina amin'ny komina Betsipolitra. Angidy roa no elainy eo anivon'ny gendarmerie ahafahana manafona ny asan-dahalo any amin'ny faritra atsimo, ny sekreteram-panjakana miadidin'ny gendarmerie. Omena 3 volana ihany koa ireo manambonatra sy tompona andraikitra ambony eo anivon'ny gendarmerie ameriana ny fandriam-pahalemana manerana ny nosy. Io na saina. Miraviravy tanana ny mpitandro ny filaminana manoloana ny firongatry ny asan-dahalo any amin'ny faritra atsimo. Raha nanontaniana ny antony tsy hafehezana ny asan-dahalo ny sekreteram-panjakana miadidina ny gendarmerie, nambarany fa angidim-by roa no ilaina ahafahana mamerina ny fandriam-pahalemana amin'ny toerana iny, satria ny tsy fampiny fitaovana eo am-pelantanany mpitandro ny filaminana no tsy ahafahana maningotra izany. Zay zahay ny tompona andraikitra ny fa tsy filoham-pirenena, tsy ny prime ministre, satria filoham-pirenena matona nanendrea eto dia zaho zany eritreretiny hoe zany responsable reo. Ka zaho zany nanendremre olona reo. Na ny commandant sera zany iarahana amin'ny commandant gendarmerie, na ny commandant groupement iaho zany tompona andraikitra anio. Ka hoy izy ahoy, omena 3 volana anareo, satria zahay nomeny fitondram-panjakana 3 volana, reo koa omeko 3 volana. Zay tsy mahavita ny azy, dia mikisaka moramora fa be ny lista d'attente. Tsapaina indray ny sasany, tsapaina indray ny sasany. Nanome fehim-potoana 3 volana ireo manamboninahitra sy tompona andraikitra ambony eo anivon'ny gendarmerie ihany koa ny SEG amerenana ny fandriam-pahalemana manerana ny nosy. Esorina amin'ny toerana ireo izay tsy mahavita ny asany raha ny fanazavana. Ny mahamora ny asa satria efa nivatika manko ny asan-dahalo amin'izao sahala amin'ny taloha dia ny fananana angidim-by. Rehefa tsapatsika hoe mihôdihôdy le angidim-by ary le olona tany resy lahatra dia somary lefilefy le izy. Fa io problème io zany ankoatran'le problème rehetrarehetra isan-karazany dia problème na fitaovana. Raha zahay mahazo fitaovana angidim-by roa fotsiny afaka mitondra olona groupe ny filazanay azy olona 10 mahery eo miaraka amin'ny entany dia manome toky anareo zay fa mihena lavitra io zavatra zay. Andrasana ny vokatra io fehim-potoana io sy ny fiovana entana eo amin'ny fandriam-pahalemana. 3 volana amerenana ny fandriam-pahalemana manerana nosy, miandry ny vahoaka malagasy. Andrasana ihany koa izay ho fepetra raisina indrindra amin'ny tompona andraikitra raha tsy misy ny vokatra ao anatiny io fehim-potoana io. Ho any amin'ny commune Mandrosoa distrika Andramasina indray isika 17 kilometatra miala ny renivohitra. Fa tiantoka maro no ateraky ny faratsiany lalana any an-toerana ohatra amin'izany ny tsy hahafahan'ny vokatra mivoaka eo ihany koa ny tsy fisian'ny fandriam-pahalemana. Fanadadina Albertin Ramialarivo. Efa 10 taona ny maro izay no tsy nisy fanavaozana sy fikojakojana iny lalana mampitohy any Mandrosoa commune Andramasina sy Antananarivo. Niakatra noho izay faratsiany lalana izay ny fotoana very eny an-dalana izay efa hihoatra ny roa ora. Mitaraina noho izany ireo mponina ny amin'ny tokony hanamboarana ity lalana ity satria vokatra maro no tsy tafavoaka avy any an-toerana. Ny olana aloha ny eo amin'ny ara-pivelomana dia atao hoe marefo ara-pivelomana ny olona ty amin'ny distrika Andramasina ty
ary eo anatrehan'izany ko na dia ahorany mezaka zany amin'ny resaka fambolena sy fiompiana matatsantatsamo moa dia zay ny zavatra lehibe fa na ny amoahana vokatra raha dia tsy misy satria raha antsika mahalala iny lalana iny zao tena ratsy dia ratsy mihitsy hatreny Ambatovavalo no makaty Amandrosoa. Ambatovavalo moa fa miezaka ihany fa ty makaty Amandrosoa ty tsy fantatra na tany lavitra indrindra na ny mpitondro natao hoe tsy mihetsika fa tena ratsy dia ratsy ny lalana ka netaetan'ny vahoaka zao dia mba ahavitany iny lalana iny mba ho tsaratsara kokoa mba ahafahana matao hoe mivarotra ny vokatra zay isasaran'ny olona ety an-tanàna. Marefo ihany koa ny fahasalamana, tsy misy ny rano fisotro madio satria efa simba ireo fototra-fitrasa. Tsy misy trano fivoahana ao amin'ny tombom-pahasalamana, sahirana arak'izany ireo mponina mamonjy fitsaboana sy fiterahana. Fa ny olana ao amin'ny tombom-pahasalamana zao dia ny resaka rano tsy tonga ny rano dia ny jiro ihany koa tsy mandeha dia tena mijaly dia mijaly mihitsy izay mitondra marary sy mitondra mpiteraka ao ary ny WC raha dia tena tsy mandeha fa mijaly tena mitady WC mihitsy zany mitondra marary ao mivoaka aty amin'ny WC publika aty avelan'ny toby aty ny olona no mitady izay atao hoe ivoahana dia zay ny anisany tena mampijaly ny vahoaka ao ka dia manentana indrindra moa zay mahasolo tena ny vahoaka anay mba voalohany indrindra aloha mba hijereny be ny tanànany izany tombom-pahasalamana izany dia manarak'izany ihany koa mba hijereny ministeran'ny fahasalamana satria ao ny tena atoko ny fahasalamam-bahoaka ary amin'izao fotoana izao moa dia atao hoe malaza dia malaza ny aretina pesta anisan'ny loto izay mitranga dia anisan'ny mahatonga izay zavatra izay satria rehefa maloto ny manodidina dia be ny voalavo dia manentana indrindra izay ny tompon'andraikitra ara-pahasalamana sy ny tompon'andraikitra ara-panjakana eto an-toerana mba hijery manokana izany tombom-pahasalamana izany fa eo ny tena mampikaikaiky amin'ny vahoaka rehefa mamonjy izany tombom-pahasalamana izany. Fahasalamana ho an'ny rehetra tsy misy fanavahana, isan'ny ambety tenin'ny mpitondra fanjakana izany nandritra ny fampelezan-kevitra. 3 taona sy tapany aty aoriana mbola miandry izany ny vahoaka malagasy, indrindra ireo trapasairanana any ambanivohitra toy ireo mponina ao amin'ny komuna Mandrosoa. Iny komuna ambanivohitra Mandrosoa iny indray no nanohizan'ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga ny tsenan'ny fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary tamin'ity androany ity. Anisan'ny tanjona tamin'izany ny taizana ireo mponina amin'ny fandraisana andraikitra miainga any an-tokantrano. Albertin Ramiala Rivatra. Ny komuna Mandrosoa indray no nanohizan'ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga ny tsenan'ny fitaovam-pianarana mora. Isan'izany ireo fitaovam-pianarana toy ny kahie, stylo, gomme ary ireo fitsipika maro ho an'ny fianarana. Tsy mijanona amin'ny fampianam-bidy ireo fitaovana ihany no ataon'ny fikambanana fa tafiditra ao anatin'ny hetsika ihany koa ny fanabeazana ny olom-pirenena. Mahafaly anay ilay sady mahafakoa fa atony tsara vidiny. Tsara aloha izy le mba hoe misy etsena le aty ambanivohitra zany sady aty lafo. Misy fianam-bidy kely kokoa le ataon'le fikambanam-behivavy mememema mihoatra ny any amin'ny magasin zany dia mba atombony ho an'le aty ambanivohitra zany hitanao zao reto mitsena eto misesika ato daholo mividy mba mitsena zay zany mba zavatra tsara hoe tokony mba manao ohatr'izay daholo niezaka mpitondra fanjakana mba mijery le aty ambanivohitra mihitsy fa tsy variana miady seza fotsiny. Mahafinaritra satria misy fianam-bidy manala fahasahiranana mihitsy. Le izy zany ohatra mba mahafinaritra le izy satria mba mirary vidiny ohatrany hoe aminay aty ambanivohitra le mba mety le vidiny zany. Fanamainvanana sy fitsinjovana an'ireo ray aman-dreny amin'ny fidiram-pianatra no tena tanjona amin'izao hetsika izao raha ny voalaza ny tompon'andraikitra. Nanampy ireo ray aman-dreny maro ny hetsika tahaka izao. Voalohany indrindra dia misaotra anareo vehivavy malagasy miara-miainga mitondra izao zavatra izao satria mba misy mba fitahina fianam-bidy aminay aty Mandrosoa zany ity zavatra ity fa dia misaotra betsaka anareo velomaina fa atao katiky ny fampidirana amin'ny mpianatra zao betsaka no sahirana amin'ny zavatra fidiran'ny mpianatra ohatr'izao. Misaotra betsaka anareo fa tena afakolana ny ray aman-dreny. Misaotra betsaka fa nanala fahasahiranana anay ilay izy. Mankasitraka mankatelina fahatokavanareo vehivavy malagasy miara-miainga satria isa-taona ianareo dia tonga ty anaty bozaka aty manao ny mamatsy ny mpianatra sy ny ray aman-dreny indrindra fa amin'izao atao hoe anaty période de crise zao vahoaka faly izy ary dia volana ny sainy no fahatokavanareo ka dia mankasitraka anareo tompo.
mahavaolana tsara amin'le tatsaty ambanivohitra ty zany le fahatongavanareo ka dia zay no kasitrahana anareo tompo makasitraka feny dia alao mba ito ihany fiaraha miasantsika tompo. Miezaka trany avy amin'ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga ny anampy ireo ray aman-dreny indrindra amin'izao fidiran'ny mpianatra izao amin'ny fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny tena mirary. Ankilan'izay itoyany Andoarano fotsy ny hetsika, ny Alarby ho avy izao ary ny Viliazo ny Alakamisy ho avy izao. Endrika fisolokiana amin'ny alalan'ny SMS indray no anaovan'ireo olona fisolokiana sy fandrebirebena ny sainy malagasy amin'izao fotoana izao. Tato anatin'ny 3 volana farany izay saika nazo SMS milaza fa mahazo fiara 4x4 ny olona iray fanadina. Ny laharanao dia voasarika tao anatin'ny maro ary nahazo ny fiara tsy mataho-dalana iray. Antsoa ity laharany ity raha mila fanazavana fanampiny. Izay amin'ny ankapobeny ny voto atin'ny sy meso, zary lasa lamody sy voarain'ny ankamaroan'ny olona izay tato anatin'ny herinandro. Tsy vaovao anefa ireo sy meso ireo raha ny fanadihadiana natao. Efa tato anatin'ny 3 volana izay no nanomboka, saingy tato anatin'ny herinandro ny sesesy ny fahazahoan'ireo olona izany. Tahaka izao ny resadresaka ny fanaovana tamin'ny tompony laharana nandefa ny sy meso azon'ny olona iray nanaovana fanadihadiana. Naray an'le message zara raha pitsy maraina fito anao mamerina miantso anao izafady. Eny efa afaka tiako antaniana fotsiny hoe lisy hoe mbola misy fisarihana zany sa efa sura. Efa azonao le izy tompoko. Dia raha pitsy maraina amin'ny fito. Tompoko. De fa le izy eto Antananarivo za mantsy ty Ambatomouravavy no mipetraka. Izay ty Sainte Marie zao tompoko. Dia ahoana aderetina. Raha pitsy maraina amin'ny fito anao hazavana ny andraisinao azy tompoko. Dia miantso anareo. Tompoko. Tahaka izay ny valiteny azo androany ary voalaza fa any Sainte Marie ilay orinasa anome ilay fiara. Manjavozavo tanteraka ny hoe iza no ambadika ity fomba fisolokiana vaovao ity. Mipetraka ihany koa ny fanontaniana, inona no tanjon'ireo mandefa izany? Ny fantatra aloha hatreto, tsy mitombona ny filazana fa nahazo fiara tsy mataho-dalana ny olona iray noho ny fisian'ny someso maro tonga amin'ny olona isan-karazany. Izany hoe nahazo avokoa ny olona rehetra. Mampametra-panontaniana ihany koa ny hoe inona ny fepetra raisin'ny tambazotra tserasera amin'izy ireny. Ny fantatra efa nisy ny opération fisoratana anarana amin'ny puce saingy hatreto aloha tsy misy fivoarana ny ezaka nataon'izy ireo. Mitohy hatrany ny fanaovana asa ratsy amin'ny alalan'ny finday. Raha ny lalàna eto Madagasikara, voararan'ny lalàna ny fisolokiana ary misy sazy mifanaraka amin'izany. Mila mitandrina araka izany ny tsirairay mba tsy ho voarebirebin'ny tranga tahaka izao. Raha ny zava-misy mantsy any amin'ny mararin'ny vahoaka, ny fantrana amin'ny resaka materialy no kitian'ireo mpanao ratsy. Alohan'ny naratsika ny toy ny vaovao reto misy dokavarotra. Chez Géant du Meuble, toutes les tendances déco sont réunies pour donner le temps à votre intérieur. Salon en tissu à partir de 2 500 000 $. Pour agrémenter votre mobilier, pour concevoir, aménager et décorer votre salle à manger de manière originale, découvrez de nombreuses idées innovantes dans notre showroom. Et notre large choix de chambres à coucher pour une pièce cosy et design où coexistent l'intime et le repos. Géant du Meuble, bien moins cher, bien chez soi. Géant du Meuble, Tanzbat et Béorirk, téléphone 22 571 73. Pour une gestion optimale de votre consommation carburant, choisissez la sécurité avec la carte Galana. Utilisable dans toutes les stations-service, zéro frais, pratique et sécurisé. Un système de paiement facile à utiliser pour une large gamme de produits et services. Disponible en prépayé ou en post-payé dans les agences Galana dans tout Madagascar. Facilitez-vous la vie avec la carte. Galana, notre énergie à votre service. Promo rentrée. La fibre Baitelma est à seulement 249 000 arias. Partout à Madagascar, vite installé. Illimité. Ultra rapide. Seulement à 249 000 arias. La fibre Baitelma, c'est maintenant. Telma, numéro 1 de l'Internet à Madagascar.
plus qu'une identité, c'est une valeur. Plus qu'un choix, c'est une passion. Le Salon de l'Auto 11e édition, organisé par le GCAM au CCI VAT du 5 au 8 octobre 2017. Nouveautés automobiles, rencontres professionnelles, achat de véhicules et accessoires. Participez à la tombola SMS en envoyant Salon Auto, espace non complet au 034 34 00 777 et gagnez une voiture neuve. Sponsor officiel, Telma. Partenaire officiel, BNI Madagascar, Total Madagascar. Le Salon de l'Auto 11e édition au CCI VAT du 5 au 8 octobre 2017. J'ai eu mon bac, j'ai fait la fête, mais il est temps pour moi de penser à mon avenir. En comparant les établissements de formation, j'ai choisi une école sérieuse qui garantit l'épanouissement que je recherche. Vous aussi? Faites comme moi, faites le bon choix. Concours 12 et 13 octobre. ISCAM, allez là où vont les élites. Pour une gestion optimale de votre consommation carburant, choisissez la sécurité avec la carte Galana. Utilisable dans toutes les stations-service, zéro frais, pratique et sécurisé. Un système de paiement facile à utiliser pour une large gamme de produits et services. Disponible en prépayé ou en post-payé dans les agences Galana dans tout Madagascar. Facilitez-vous la vie avec la carte. Galana, notre énergie à votre service. Miverina eto amin'ny fampalalam-baovao isika tantsaha mahery ny telo alina no tsy afaka amboly intsony ao amin'ny faritra Menabe vokatry ny fifehezan'olomby tsy lakan-dranony Dabara. Ity lakan-drano ity izay miantoka ny fambolena amina hektara maro any an-toerana. Ionona saina. Fezin'ny olom-panjakana sy ny olom-boafidy ao amin'ny faritra Menabe ny lakan-drano Dabara izay miantoka ny fambolena amina velaran-tany mahery ny 2 alina hektara ao amin'iny faritra iny. Tsy vao izao fa efa tao anatin'ny efa taona no nisian'izay raha ny fitantaran'ireo tantsata any an-toerana. Nidina an-tsehatra ireo mpamboly ao Morondava nanadio izany lakan-drano izany ahafahany volon'izy ireo mahazo rano ary mampitandrina ireo olom-panjakana sy olom-boafidy tsy ila sotasota amin'izy ireo. Anareo mpiasa mpanjakana, io ranona io engana io handeha abitoronareo ka zay fandehanan'izay rano zay abitoronareo fa fijalianay bevata io rano fa satria tsika samby sakafony moa nareo vazaha roa fanjakana miasa manana ny sakafonareo raha io koa ro sakafonay ka jusky zao ny rano mbo tsy mandeha avao mangataka raha ilaka kitikitinareo io ranona io fa angao handeha zay ny lianay mangataka an'io rano aminareo lehibe mpiasa fanjakana. Ny fambolem-bary no isan'ny mampalaza iny faritra Menabe iny ary talohan'ny nisian'ireo olona izay nisotasota sy tsy nandefa ny rano ho amin'ny volon'izy ireo tsy mahavita mamboly intsony ireo tantsara ny fanazavana. Aty amin'ny tanimbary Tondrano Dabara ty tany misy antsika ty afaka mamboly in-telo anatin'ny taona. Dia le fahatelony a matetika any amin'ny janvier vao mitapaka. Fa hatram'izay nampisy problemo an'io Dabara tsy tonga aty tsy afa mamboly mihitsy ireo na indray mandeha tsy vita kampaigny raiky. Dia sariny hitantsika zao a mitovy amin'ny sariny delta manontolo. Samby tsy misy rano dia maina ny olona. Efa nisy ny fidinana nataon'ny ministry ny fambolena teny an-toerana saingy tsy nitondra vahaolana ho an'ireo tantsaha izany raha nambaran'ny filohan'ny fikambanan'ny mpamboly. Ny fanjakana efa niteny fa mahita 55 milliards de dollars hanaovana an'ity Dabara ty ary rehefa nanontanianay ministra dia niteny taminay hoe tsy amin'ity taona ity tsy amin'ny taona ho avy ary tsy amin'ny 2 taona zany hoe mbola anakibon'ny omby zany mialatsiny amin'ilay fomba fiteny. Dia zay nefa efa sahirana tsy hiandry an'izay zavatra zay dia mba nangataka tamin'ny tompon'andraikitra hoe omeo aneny dia via ahafahanay mba mitady famatsim-bola manokana avitana an'ity raha ty mba tsy hampiady anay hampiady hatrano ny Mahabo sy Morondava satria itsika miteny zao zany dia tsy ampy tokoa ny rano hifampizarana amin'ireo zona 4 reo. Ahina hiteraka tsy fandriampalemana amin'ny faritra Menabe iny ity olan'ny rano ity raha ny fanazavana hatrany. Antony olona manodidina ny 3 alina no mivelona amin'ny fambolena amin'iny faritra iny. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia ningadona tao amin'ny Nosy Maurice alina ny ekipan'ny Tendance eto amin'ny Cool TV sy ireo styliste isolo tena ny Madagascar amin'ny Salon International Origine Africa. Nanomboka tamin'ity androany ity ny fampirantiana tamin'izany fotoana ahafahana mampiseho ny mampiavaka ny akanjo sy ny lamba malagasy. Fanampanazavana.
Tonga soamatsara eto amin'ny Maurice ny soltena Madagasikara izay hitondra ny faneva Madagasikara eo amin'ny lafiny asa famoronana. Misaotra anareo rehetra izay nanoana indrindrindrindra ny Fakmer Komeza izay soranay manokana nanoana anay tamin'ny fantanterahana izao dia izao. Mino sy mampanantena anareo izay fa tsy andraha kilombian-doha ny zavatra efa nataonay hatramin'izay ary izao hetsika izao dia mampavelom-panantenana anay satria manosika anay hivoatra ao anatin'ny asa famoronana. Maresaka iraisam-pirenena lany ho chancelière indray Angela Merkel taorian'ny fifidianana izay nitanterahany omaly tany Allemagne. Olana mipetraka ho azy kosa ny ta ambany izay azony antokony fanadina amin'ny sariny France 24. Totosa omaly ny fifidianana tany Allemagne ka niverina tamin'ny toerana maha-chancelière indray Angela Merkel. Inefatra izao no nalany azy hitondra ny toerana tao aorianan'io fifidianana io. Ambany ny tahazony izay mandidina ny 2.36 isanjato niaraka tamin'ny CDU-CSU, ny SPD no nanaraka azy ireo teo amin'ny isa 2.54 isanjato ary niavaka tamin'ity fifidianana ity ny fahazoan'ny AFD 13 isanjato. Ny AFD izay anisan'ireo nanohitra mafy ny fidiran'ireo mpitsoponenana any Allemagne. Raha oharina tamin'ny taona 13 raha mandidina ny 4.7 isanjato ihany no azon'ny AFD nandritra ny fifidianana. Ny fanesy ihany koa ny hetsika fanoherana manoloana ny fandraisana ny mpitsoponenana any Allemagne tao anatin'ny taona maro. Olana ho an'i Angela Merkel ny fandrafetana ny gouvernemanta vaovao hatreto nandahara-iasa miaraka amin'ny chancelière ny SPD. Fantatra fa mandidina ny enina ireo antoko politika iara-iasa amin'ny Angela Merkel raha efatra izany tamin'ny taona 13 Ankehitriny ny fananganana ny gouvernemanta amin'ny alohan'ny farantaona no tanjon'i Angela Merkel. Iompana amin'ny fanamafisana ny fiara-miasa eo amin'ny firenena Europeana ny tenany sy hiatrika ny ady amin'ny fidirana n'ireo mpitsoponenana tsy ara-dalàna any Allemagne. Alohan'ny sarana daverina aminao ireo vavansongadina tamin'ity alina ity. Ikatso tanteraka ireo raha misy ifandraisana amin'ny fitsarana mandritra ny fitokonana faobe izay atao mpitsara sy ny mpirakitra raha manomboka ny alarobia ho avy izao ny fandraisana ndraikitry ny fanjakana araka izany no vahaolana. Vaky ny fonja any Ambatondrazaka ny aliny asabotsy foalahady. Teo voafonja misa 1.10 tafatsoaka tamin'izany hatreto tsy mbola nisy tratra ireo voafonja ireo. Ary farany mody any commune ambanivohitra Mandrosoa indray no nanohizan'ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga ny tsena ny fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary tamin'ity androany ity. Dia izay mamarina ny vaovao tamin'ity alina ity hankasitrany ianao nanaraka izany soafa tsara daholo tompoko. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.